efa nisafidy izahay fa ny premier amin'ny taona ty dia ankalazana ay amile hoe iady amin'ny kolikoly ataony mpitondra fanjakana. Hitatsika soratra gamany amin'ny banderole fa ny kolikoly ataony mpitondra no mahafaty an'ity Madagasikara ty, mahavery asana ny mpiasa, tsy mahazo famandriana olona intsony ny firenetsika no kolikoly ataony mpitondra fanjakana. Ahoaka zavany resaka tsy isangisangy amitsika reo olona mahita tombontsoa fanaovana kolikoly reo, livoly reo any indrindra reo teteniko aminareo omaly sy afako maly hoe reo fikambanam-behivavy tsy maty manoto ao